Ho aminareo mandrakariva ny riavana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tombontsika. Amen. Andriamanitra manao fanekena vaovao. Andriamanitra manao fanekena vaovao. Zany no asongadiny nofinainantsika anio indray eo amin'ny bokin'ny Jeremia mpaminany toko faha 130. Andininy faha 130 hatramin'ny andininy faha 430 ihany. Andeha ho vakiantsika izany teny izany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: indro avy ny andro ho Jehova izay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy ny taranaka Joda. Nefa tsy araka ny fanekena nataoko tamin'ny razany, tamin'ny andro nitantanako azy, nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, fa izy ireny dia nivadika ny fanekeko, nefa izao ny vadiny ho Jehova. Fa izao no fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely, rehefa afaka izany androany ho Jehova, dia hataoko ao an-tsainy ny lalako, sady hosoratako ao am-pony, fa izao Andriamaniny ary izy ho oloko. Ary samy tsy hampianatra ny namany sy ny rahalahiny avy intsony izy hoe mahalala ny Jehova, fa samy hahalala avokoa izy rehetra, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra ho Jehova, fa avelako ny elony ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotana. Ray Masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Andriamanitra manorina fanekena vaovao. Andriamanitra manao fanekena vaovao te hiavana indray amin'ny olom-boafidy izay efa niala taminy. Te hamerina amin'ny laoniny indray Andriamanitra ny fifandraisana izay efa potika sy ravan'ny fahotana. Zava-dehibe loatra ao amin'ny testameta taloha manontolo ny voambolana hoe fanekena vaovao izay hitantsika eto. Lay voambolana miavaka mihitsy, tsy hita betsaka ao amin'ny testameta taloha zany. Toa milaza ny mahazava-dehibe ny fikasan'Andriamanitra te hanorina indray ny fanekeny amin'ireto olona ireto. Raha tsy haivina mantsy dia efa nosimban'ny vahoakan'Andriamanitra ny fanekena izay nahoriny tao anefitra fahizay. Raha navoaka an'Andriamanitra tany Egipta izy ka nentina hiazo ny tany Kanana, dia nanorina fanekena tao anefitra Andriamanitra tao amin'ny tendrombohitra Sinay tamin'ny alalan'ny didy 10 izay nosoratana tamin'ny takela-bato anankiroa. Indrisy anefa fa efa nivadian'ny vahoakan'Andriamanitra zany. Izay no tenenin'ny Tompo eto hoe tsy araka ny fanekeko nataoko tamin'ny razany tamin'ny andro nitantanako azy, nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, fa ireny dia efa nivadika ny fanekeko ho Jehova. Fa fanekena hafa mihitsy, fanekena tsy voasoratra amin'ny vato fisaka, fa fanekena voasoratra ao am-po. Zany no ambaran'ny andininy faha 3:30 manao hoe: ataoko ao an-tsainy ny lalako, sady hosoratako ao am-pony. Rehefa nanorina ny fanasan'ny Tompo Jesosy Kristy ry havako malala, hitantsika ny amin'ny Luka toko faha 2:20. Ny andininy 20 dia ambara fa ny fanasan'ny Tompo io fanekena vaovao izay nataon'Andriamanitra io. Hoy ny voalaza hoe
ity kapoka ity no fanekena vaovao amin'ny rako izay ahidina ho anareo. Tsy gaga isika raha mahita ny fifanazavana fa mbola io fanekena vaovao io kapoka izay tenen'i Jesosy io koa no teneniny, lay rano izay nalatsaka io no teneniny fa nalatsaka ao anareo ho famelan-keloka. Dia arak'izay hitantsika eto amin'ny andininy 4:30 hoe avelako ny elona ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotana. Mazava zany fa ao amin'ny Jesosy no nanorenan'Andriamanitra ity fanekena vaovao ity. Manazava izany ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintianina 2:7 dia hitantsika fa naorin'Andriamanitra tao amin'ny Kristy lay fanekena vaovao, hoy ny apôstôly Paoly. Korintianina 2:7 manomboka ny andininy 4 sy ny manaraka rehetra. Manana izany fantokiny izany amin'Andriamanitra izahay ho izy amin'ny alalan'ny Kristy, izay efa nampalahelo anay koa ho mpanompo amin'izay fanekena vaovao, nefa tsy tamin'ny soratra fa tamin'ny fanahy. Fa ny soratra mahafaty, fa ny fanahy no mahavelona. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, lesona lehibe ho antsika ny andray ny fanavaozan'ny Kristy izay hita ao amin'ny teniny. Ny tenin'ny Tompo no anorenana ny fanekena vaovao ankehitriny, ary eo amin'ny tenin'ny Tompo io no hiavaozantsika isan'andro. Meteza ary ho avaozana isan'andro, meteza ho avaozan'ny Tompo, meteza handray fanavaozana ao amin'ny soratra masina. Foto-kevitra lehibe ny protestantisme zany, fiangonana manaiky ahitsy ny tenin'Andriamanitra amin'ny vanim-potoana rehetra, fiangonana izay miavao mandrakariva araka ny fiasan'ny fanahy masina, araka ny baiko ny soratra masina. Aokary andray ny fanavaozam-panahy, ny fanavaozan'ny fanahy masina, ny ho fanekena vaovao miorina ao amin'ny Kristy. Eo an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Tompo, misaotra anao zahay no ny fanekena vaovao izay nalatsakao tao amin'ny tanterahanao tao amin'ny Jesosy Kristy zanakao. Tonga voavela eloka izahay, fa tonga hiavao mandrakariva amin'ny androm-piainanay rehetra no ny baiko ny soratra masina. Ankehitriny Tompo, dia mahatsiaro ambavaka manokana izahay ny asa fitorinan'ny filazantsara-nao, ny azakazaka masina tanterahan'ny FJKM na eo anivon'ny FOIB na ny synodam-paharitany na ny isam-pitandremana rehetra na ny fiangonana misy anay. Dia apetrakay sy ankininay amin'ny anaranao Jesosy ho fahombiazan'ny filazantsaranao izany rehetra izany. Dia misaotra Tompo. Amen.